mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifalinana no iarabanantsika hatratra ety alatsinainy fa 8 ny volana aogositra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika rehefa ko malala dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia 12 Jeremia 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mifandahatra aminao aho Jehovah dia ianao ny marina, nefa kosa aoka ihany aho mba handahatra aminao. Nahoana ary no ambinina ny lalan'ny ratsy fanahy? Nahoana ny miadana ny biodina rehetra? Nambolenao izy dia miorim-paka, mitombo izy dia mamoa, manaiky anao amin'ny vavany izy nefa manalavitra anao amin'ny fony. Fa ianao Jehovah mahalala, mahita ianao sady mizaha toetra ny foko ny aminao, sary toy ny ondry vonoina ireny ary atokany ho amin'ny andro amonoana. Mandrapahovinona no nisaona ny tany sy ahalazoan'ny ahitra any amin'ny sarehetra no ny varatsy ny mponinany dia landringana ny biby sy ny vorona fahoy ireo. Tsy mba mahita izay hiafaratsika izy. Raha niara-niazakazaka tany mandeha tongotra ianao ka voany, dia ataonao ahoana no fiaikan'ny soavaly? Ary raha eny amin'ny tany miadana no anananao toky, hanao ahoana kosa ianao raha mby any amin'ny kirihitr'ala eny amoron-drondany? Fa na dia ny rahalahinao sy ny mpianakavin'irainao aza dia samy mahamitaka anao. Eny ny antso mafy tao aorianao ireo, aza mino azy, na dia tsara fiteny aminao azy izy. Ray masonao, manomasinana ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Rehavako ny fiarahamonina misy antsika etriny, raha antsika mahafantatra dia fiarahamonina anjakan'ny ataontsika hoe endrika ivelany. Ataon'ny olona ho zava-dehibe mihitsy ankehitriny ny endrika ivelany. Io tsy hoe fanahiniana fa izay mihitsy ny rivotra mitsoka, izay ny lamaody fanaovana ho zava-dehibe ny ataontsika hoe ny apparence, fanaovana ho zava-dehibe ny endrika ivelany. Ary dia tononona ireo ataontsika hoe sociologue mpandinika ny fiarahamonina ny hoe fiarahamonina ankehitriny dia fiarahamonina endrika ivelany, société des apparences hono ny teny frantsay. Nisy boky anankiray izay Botsira navoakan'ilay mpanoratra frantsay Lydie Salvert, l'être, le paraître et la successologie. Io boky io izay teny hoe successologie no vaovao tsy dia mahazatra loatra n'ilay voambolana. Fa ilazany fa ny fiarahamonina dia manome toerana ny manana mari-drefo vaovao mihitsy ny amin'ny antsoina hoe izay mahatonga izay hoe successologie, manana mari-drefo vaovao mihitsy momba ny hoe fahomby aza. Ny fiarahamonina eny antsika ankehitriny nivoatra ny famaritan'ny olona antsoina hoe mahomby, nivoatra ny famaritan'ny olona antsoina hoe tafita, mivoatra ny famaritan'ny olona antsoina hoe mety ilay fiainana. Satria ny fototra iorenany dia izao lasa fiarahamonina izay ataontsika hoe manome toerana ny endrika ivelany ny fiarahamonina eny antsika ankehitriny. Asa ianareo namarika tany amin'ny taona 10 tany ho any dia nisy skandale. Inona ilay skandale nalaza? Tsika rehetra dia niaraka tao anatiny ataontsika hoe ny ankabeazan'ireo mitovitovy taona aminay izany na ny olona manodidididina ny 50-80 taona dia na ny 70 taona izay 70-80 taona eo dia mahatadidy tsara ny ilay mpihira malaza antsoina hoe Bonhomme. Bonhomme izay nahitana olona 4 ny tao anatin'io groupe io. Lay lehilahy, lay bebe feo iny antsoina hoe Bobby Farrell, dia nisy azy 3 mirahavavy, Liz Mitchell, Maisie Williams ary Marcia Barrett. Izy 3 mirahavavy ireo.
fa inona lay scandale? Lay scandale dia mipoitra rehefa maty Bobby Farrell dia mipoitra fa kay le olona ireo dia tsy mpihira akory. Izy de tsy mpihira, izy tsy mihira. Tsy andro zareo lay feo. Ny anankiray amin'izy ireo iny a no mihira tsy diso ahy, izy Michel ihany no mihira. Misy amin'izy ireo lay tena tsy nihira mihitsy fa dia endrika ivelany avokoa, zany hoe playback zany dia olona hafa no mihirana. Ary Bobby Farrell hitantsika fa amin'ilay hira malaza lay Daddy Cool dia iny feo somary mavesavesatra iny tsy izy akory no mihirana iny fa hira efa natao playback, hira zay lay antsoina hoe Frank Farian no mihira any ambadiky ilay izy any. Dia izy raha teo namorona an'ilay groupe dia hira any ambadika any zany hoe tsy mihira akory izy ireny, endrika ivelany fotsiny, mandio fotsiny izany de mandindio izy fa tsy misy feon'izy ireo eo. Feon'olona daholo sy feona ataontsika hoe namboarina tamina studio, manao fety izany, manao spectacle izy dia ohatrany hoe izy no mihira saingy tsy tompon'le hira izy sady tsy mamorona an'le hira izy no Frank Farian daholo no mihira no tompon'le hira dia tsy mihira izy fa de endrika ivelany daholo, endrika ivelany zany ohatra lay tovolahy lay resantsika teo lay Bobby Farrell lay amin'ny bonhomme dia tsy nihira mihitsy izy nandray mandeha, tsy tompony hira mihitsy izy, de mandihy kosa aloha izy, mahafinaritra mijery azy, mandeha manao akanjo miavaka sy ohatr'izany fa dia saika any ambadika daholo ny mihira. Ary dia ny tantara manam-palahelo satria mazava ho azy io moa rehefa vola ny mampihavana de vola ihany koa ny mampisaraka. Rehefa tombontsoa ny ombonana de tombontsoa koa ny isarahana. De niady rehefa aveo ilay groupe lay namorona azy Bobby Farrell sy lay Frank Farian zay hitantsika teo hoe niaraka namorona an'ilay groupe allemand moa izy io fa tsy hoe izy io kosa tany États-Unis tsy entier fa tsy jamaïcain, izay ataontsika hoe tany Allemagne no mipoitra lay tantara. Dia niady moa zany zareo ary efa raha ny fiainan'ny Bobby Farrell dia nampalahelo maty antitra, maty tena sahirana, lozany vadiny, nivelona tamin'ny AIDS, tamin'ny fanampiana tamin'ny Pays-Bas satria tany moa izy maty tsy. Ozy manao hoe sanatria ny vava tsy hoe mitsara naizana izy tsika milaza zany fa miteny manao hoe manamarika ary io tsy ihany io cinéma jerentsika isan'andro inge na ny acteur malaza inge tovy asa tsy fantatro ataovy hoe Sylvester Stallone reny inge any ambadika any misy atsika hoe misy doublure zany hoe misy manao any izy mifetsika miady matanjaka iny zavatra misy cascadeur inge any ambadika any zay manao an'ireny fetsika rehetra reny fa izy zavatra endrika ivelany fotsiny any fa tsy hoe akory hoe Angelina Jolie daholo no manao an'ity rehetra ity fa izy de endrika ivelany fa misy olona hafa doublure izay manao ny ataontsika hoe ny fihetsika izay ilana fihetsika manokana ilana ohatra hoe mandeha moto de mitsambikina moto tsy hoe izy akory reny fa misy doublure ny ankabeazany moa zany. Atsika manao hoe tsy eo amin'ny tontolo cinéma ihany zany, tsy eo amin'ny tontolo ny ataontsika hoe misy an'izany karazana hoe endrika ivelany daholo ny zavatra rehetra tsy tena izy. Ary izay mahatonga ny hoe mahatonga mamarina ny tenin'ity filôzofy ity zay ndrasantsika teo hoe Lydie Salver ny hoe zay ozy no mahatonga ny antsoina hoe médiocrité. Mandeha ho azy ny médiocrité satria tonga ho azy zany ao anatin'ny fomba fisainan'ny fiarahamonina satria lay endrika ivelany ihazakazahana de tonga ho azy zay zavatra tsy rehefa volavolaina amin'ny endrika ivelany io la dia na ny fiarahamonina de zao tonga ho azy ny médiocrité. Rehefako zavatra tsika rehetra te miara-mahita an'izany eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika hoe dradray alohan'ny olona mihazakazaka amin'ny endrika ivelany zay le tena fotoatin'ny zavatra. Io tsy hoe diso izy averinandray mandeha, tsy hoe diso izy tsy zay fefa zay mihitsy ny fotom-pisainan'ny olona, zay mihitsy ny toe-tsaina nandrafetana n'izao taonjato iainantsika izao. Zay nefa ndrandray tsy zakan'ny olona. Zay no mahatonga ny fiarahamonina io
ho malaky simba satria ndraindrainy ohatrandreny manao trano reny de na nivelany madio tsara ny ao anatiny korotambelona ohatra zany daholo ohatra zany na de fiainany tsiraray aza ndraindray de ezaka zahana ny endrika ivelany fa ny ara-panahy de tsisy raisina mihitsy, ezaka zahana ny endrika ivelany fa ny ara-tsaina tsisy ninina mihitsy, ndraindray dia lasa tia miteny tia nefa ny ao anaty tsy de tena madio loatra sy ny tahaka zany. Eto amin'ity moa zay nomenantsika ity dia asehoan'ny bokin'ny Jeremia fa ndratsy fanahy. Ndratsy fanahy de zao ratsy nefa rany. Amin'ny voalohany izy io Jeremia de zao ohatra mahafinaritra le fiainany. Io tsy Jeremia nimetraka ny fanontaniana fa iasafany amin'ny salama fa tena mividy koa de raha metra-panontaniana hoe raha ohatra ka mijery ny fiainan'le ratsy fanahy izy jereko ety ivelany ange izy milaminy mijery aho izy de zao Andriamanitra nahoana izy no ohatrany ambinina foana, nahoana izy no miadana, nahoana izy no miorom-paka, nahoana izy zany fa raha mijery ny fiainany ety ivelany de zao toatrany ohatrany laminy izy. Ary zay mihitsy afaka malala ndratsy fanahy dia ratsy satria izy ny endrika ivelany de zao toy ny mety, toy ny manan-javatra, toy ny salama, toy ny zay le ratsy fanahy boky salama telo amby fitopolo saingy rehefa tena jerena nefa de zao tsy milamina izy, tsy sambatra izy. Jesosy de niteny an'io momba ny fariseho manao hoe jereo tsara ny fariseho fa izao rehefa mijery ny fiainana de zao madio ivelany izy, mahafinaritra madio ivelany, sanatria toy ny fasana izy fotsy voalalitra fotsy saingy zao ny ao anatiny ao de zao feno taolabato korotana KO fahafatesana, aloky ny fahafatesana. Afaka malala tsy hoe kisendrasendra akory. Raha ohatra ka hoe rehefa miteny ny tompo manao hoe mitoetra ao anatinareo dia ataon'Andriamanitra ny ao anaty aloha zany ny zava-dehibe. Ny ataon'Andriamanitra manao hoe ny fifaliana de zao avy ao anaty makeo ivelany, ny fahadiovana de zao avy ao anaty makeo ivelany, ny fiadanana de zao avy ao anaty makeo ivelany. Zay mahatonga an'izay hoe ny fiadanako no avelako anareo zavatra avy ao anaty aloha le fiadanana vao mivoaka makeny ivelany zarainao. Ny fifaliana de fifaliana ao anaty aloha vao makeo ivelany zaraina amin'ny hafa. Ny fahazavana ary de tenen'ny Saotra Masina aza velona mahina ny fahazavana ao anatinareo, ny fahazavana dia avy ao anaty vao mivoaka ety ivelany. Zany hoe ny Saotra Masina de manazava amintsika ilay hoe Andriamanitra rehefa miasa aloha voalohany indrindra dia miasa ao anatintsika de manjary mivoaka ety ivelany le izy. Zany hoe tsy ilay lokoloko ivelany akory ny tena zava, tsy ilaina akory ny estetika, tsy ilaina akory ny apparence mazava ho azy ilain'izay. Saingy zao ireny ny tsika kristianina dia endrika hitarafana ilay ao anaty, endrika hitarafana ilay ao anaty. Fandrandray tsika tratra ny fanompona ny endrika ivelany zao tontolo zao de manjary ndraindray koa ny kristianina mieritreritra an'ilay hoe endrika ivelany zava-dehibe. Ary io manjary lasa tonga any amin'ny fiatsaram-belatsy ary na amin'Andriamanitra nandray de zao lasa ny endrika ivelany tena ezaka zahantsika, lasa ny endrika ivelany tena irotorotontsika ndraindray amin'ny endrika ivelany. Ka tsy zay ka ambara amin'ny Baiboly ny ao anaty aloha rehefa mandray an'i Jesosy dia ny ao anaty aloha. Mitoetra ao am-potsika i Jesosy, mitoetra ao am-potsika ny fanahin'i Jesosy de manjary miparika manaparika fifaliana sy fiadanana isika. Ny fakapanahan'ny fivavahana rangendra indray, fakapanahan'ny fivavahana indray de zao lasa endrika ivelany ary io nge nahatonga ny réforme, nahatonga ny ataontsika hoe ny réforme na ny fanitsim-pivavahana taonjato faha enina ambin'ny folo dia ny hoe aoka aloha atao zava-dehibe le tena izy lay ao anaty aloha, zany hoe lay fo madio
lay ny ty ivelany de zao endrika izy ony le aty anaty fa tsy hoe tsy avany velany akory no zava-dehibe fa ny ao anaty izay manjary misiro ity ivelany marina loatra fa azo atao koa ny mampiditra avany velany maka ty anaty fa tsy zay ny fijery kristianina ny fijery kristiana de ny hoe raiso aloha Jesoa ao anatinao ao ampidiro am-ponao aloha Jesoa aokaranjaka ao am-ponao aloha fanahy masina de zao ifanahy masina io maniraka anao raiso ao am-ponao le tenin'Andriamanitra rehefa am-ponao i tenin'Andriamanitra io de zao manjary fihetsika ty ivelany etrary de Jeremia mpaminany de manatitrantotra ny tsija tandremo tsara so variana amin'ny ivelany ianao saika variana teo ivelany ao raha mijery fiainanao raha mijery fiainan'olona ao de zao saika nienjera saika solafaka ao salama eky tokoa Jeremia zao saika nanome tsinan'Andriamanitra mihitsy avelona ho ifandahatra aminao Andriamanitra raha vantany vao mijery ny ivelany fiainan'ny olona ianao de zao mety manome tsinan'Andriamanitra mihitsy aza hoe ahoana Andriamanitra ny fiainan-drahanina tsara be ahoana rahan'Andriamanitra ny to miadana be za to tsy manana za to mahatra za to ory za to mijaly satria mpijery ivelany sika afaka malala rehefa miteny hoe mijery ivelany sika de zao adinontsika Andriamanitra indraindray fa ny tiany soratra masina ho zava-dehibe de zao enao sy Andriamanitra aloha zay vao ny hafa aza mijery ny hafa aloha fa Andriamanitra aloha jerena voalohany indrindra de ny tenanao jerevo amin'ny alalan'Andriamanitra ny hafa aza jerena amin'ny alalan'ny hafa Andriamanitra fa raha vao zay de mijery ianao raha ohatra ianao ka mijery an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hafa zany hoe mijery ny fiainan'ny hafa vao mijery an'Andriamanitra de na ianao reraka na ianao kivy na ianao latsaka ao anatin'ny fialonana satria mijery ny hafa ianao vao mijery an'Andriamanitra de manjary solafaka ianao na mijery ny hafa ianao vao mijery ny hafa n'Andriamanitra de manjary na koa ianao kivy malahelo sy ny tahak'izany fa izao jerevo aloha Andriamanitra mijery an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hafa ianao la tsy maintsy hijery ny hafa de mijery an'Andriamanitra aloha dia eto ara Jeremia moa isany ataontsika hoe tsy nitaonany olona tsy ankina mihitsy amin'olombelona amin'ny andininy eny izy de miteny manao hoe aza minona de tsara fiteny aminao azy izy tandremo tsara fa na de ny rahalahinao sy ny mpianakaviny rainao azy de samy namitaka anao eny miantso mafy teo arinao ireo aza mino azy na dia tsara fiteny aminao azy miantsoantso ao arinanao izy ianao mandeha zany alatsaratsany hoe ianao manana mandeha amin'ny lalana zay nofonofonao mandeha amin'ny lalana zay vision anao na zay irinao ao arinao ao misy miantsoantso izy misy miantsomiantso mafy ao arinao ao milaza hevitra ve miantso ikopaka ve sy ny sisa rehetra de hoy izy manao hoe tandremo tsara aza miaino azy ny lalanao izorona aza miaino azy fa ny lalanao izorona satria mety mamitaka anao izy na de tsara fiteny ary izy ao arinao ao miantso anao mandokandoka anao ao arinao ao mandokandoka fa be depe ny olona tahak'izany de afaka malala mienjera midokadoka ny olona mienjera mifantokafan'ny olona ao arinao dia manadino n'lay vina manadino ny vina mpiainana aza tonohony Jesoa nalay mpanahy tany anefitra Jesoa ngia nanana ny vinany fa izao ao arinany ao le baka fanahy mandokandoka azy raha zanak'Andriamanitra ianao hitanao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao teneno tonga mofo ivato io hitanao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mienjera ianao any ambony any fa izao misy mitaty anao ambany ao ny anjelany Andriamanitra niraka anjely hitaty anao anao nge zanak'Andriamanitra tataza ny anjelana fa mikodiavany ambany any hitanao raha zanak'Andriamanitra zao miankofa hitanao zavatra be dehibe omeko anao io zany hoe ao arinao le fakam-panahy ao arinantsika eo le fakam-panahy nitaonantsika hijery manodidina antsika hijery ny hafa nitaonantsika anao zava-dehibe lay endrika ivelany lay zay moa mafakam-panahy raha teo de betsaka rehefa avy eo mitakona tsy mahita intsony miodina mijery lay ao arina de zao tsy mahita intsony lay lalana satria ao arinao ny olona miantsoantso hoe aty ianao sao mandoka sy ny zavatra tahak'izany zay mamandrika Jeremia moa mitaona ny olona mihitsy tsy atoky olona taonantsika tsy atoky olona Jeremia le miteny hoe voaozona zay matoky olona satria Jeremia mipiry tsy voafitaka moa
impirino Jeremia nomeny olona toko dia voafitaka. De Jeremia zany mitona tsy atoky olona fa mitona ny olona iambina izy, mitona ny olona hoe mitona antsika izy tsy any amin'ny olona aloha ny voalohany ezaka zahana. Tsy ny fiainan'ny olona no jerena voalohany, tsy ny fiainan'ny olona no atao zava-dehibe fa Andriamanitra. Ampy anao ny fahasoavan'Andriamanitra. Jeremia tsy mitona hoe jereo ny fiainan'ny olona de eto Jeremia de miteny fangahatra ihany afa zao diso akay Andriamanitra. Fa misalama telo pito koa manamafy an'izay mitona antsika manao hoe aza fiainan'ny olona ny jerenao hoe io samy manana ny anjarany io samy manana ny itsaran'Andriamanitra azy io samy manana ny hafarany io. Raha jerena kely lay tantarana palahelo ny tantarana palahelo ny Bonhomme teo lay francophonin zay nanorona ny Bonhomme nanorona azy efatra menata samy afaka ny fiainan'izy ireo samy hafa izy sy Bobby Farrell raha hoan'izay mahafantatra ny tantarany mosika moa napalahelo isika toa Bobby Farrell fa Franco koa napalahelo scandale tam'ilay asa izay mahatadidy an'iny Milli Vanilli ngambany izy iny lay namorona rehefa rava Bonhomme tsy netsy Bonhomme dia nanangana lay groupe vaovao izy lay Milli Vanilli zay tany États-Unis ratsangany de lasa scandale satria ny olona tany de tany États-Unis tamin'ny fotoanandro dia nafantatra fa kay Milli Vanilli tsy izy roa lahy reto ndray frantsay ndray allemand sy diso rehefa tsy netsy Bonhomme de namorona groupe vaovao zany izy roa lahy ndray Francfort dia izy roa lahy ndray zany nataony an'le hoe playback fotsiny mihira mandidy fotsy mihira fa mandidy fotsiny eo nandray mandeha raha tsy mihira de tsy tezitra ny Amerikanina nitorian'ny olona nanjary scandale be mihitsy ratsy ny fiafarany rehefa ny vola rehefa ny endrika ivelany rehefa ny fiatsaram-belatsihy no omena toerana de zao tsy maintsy mitondra any amin'ny faharavana zany. Rehefa omena toerana ny fiatsaram-belatsihy, rehefa omena toerana ny fitiavam-bola, rehefa omena toerana ny toko hoe ny immoralité na zavatra ohatrany de zao manjary faharavana ny farany. Zay mahatonga ny tompo mitona antsika tsy hoe tsy ilaina. Paoly miteny an'izany hoe mandehana amin'ny fahendrena an'izay eo ivelany. Fa ilay fahendrena dia avy ao anaty. Ilay fahendrena iainana ety ivelany dia tsy fahendrena zao tontolo zao, fa fahendrena ao anatiny manjary asa. Ilay finoana ao anatiny manjary asa. Ilay finoana ao anatiny manjary action, manjary asa. Ry afako manomboka herinandro vaovao sika izao. Ino ny afatry ny tenin'Andriamanitra aminao? Ataovy efa ao am-ponao Jesoa. Aza mijery olona mihitsy. Mijery ianao raha mijery ny fakalan'ny olona anao, mijery ianao raha mijery ny fialonan'ny olona anao, mijery ianao raha mijery ny mety etraketraky ny olona. Fa izao jereo Jesoa. Ary rehefa mijery olona dia izao amin'ny alalan'i Jesoa hijerena azy. Dia izao manjary tiany olona rehetra ianao. Rehefa ao amin'i Jesoa ny hijerevanao ny olona dia izao manjary hitanao eny amin'ny olona la endrik'Andriamanitra. Ka na mety homahana fahalemena be ary iny olona iny, mety mahasosotra anao ary iny olona iny dia izao manjary lasa mitsetra azy ianao. Lasa manana fo mitsetra ianao satria ny fon'i Jesoa no ao am-ponao, ny fon'Andriamanitra no ao am-ponao dia manjary lasa manana fo mitsetra. Rehefa koa malala ny fiainana kristianina dia fiainana nanova izao tontolo izao. Zay ny tsy tokony adoroantsika mihitsy. Ny fiainana kristianina dia nanova ny fiainana izao tontolo izao. Tsy izao tontolo izao no manova ny fiainana kristianina. Fantatsika fa zay zao ny tanjon'izao tontolo izao dia ny manova ny fiainana kristianina hanjary fiainana izao tontolo izao. Dia be ireo karazana teolojia mivoaka atseroa izay manova ny fiainana kristianina. Ny teolojian'ny fahalalahana tafahoatra, ny teolojian'ny samy marina, ny teolojian'ny hoe be dia be ny hoe ataontsika hoe ny relativisme hoe marina ange zany fa zao, tsy diso ange zany fa zao. Fa soratra masina dia ampianaritsika fa ny fiainana kristianina dia izao mahatonga antsika afaka manova izao tontolo izao. Itsika ny fanasiny izao tontolo izao, fanasin'ny tany, itsika ny fahazavana izao tontolo izao. Vaovao ny herinandro afaka malala dia mitaonanao Jesoa ao anatinao izy aza misalasala mihitsy ao anatintsika izy. Mamakivaky ity herinandro vaovao ity dia mandehana amin'ny fifaliana
aza latsaka ao anatin'izay mety ho fakam-panahy ny fitsarenan'ny fiainan'ny hafa fa Jesosy mpanjinina fa manana ny anjara ho anao ianao, manana ny fitahiana omany ho anao ianao dia zao izy enona. Aza miandry sitraka aman'olona, tsy voatery akasitraka anao ny olona, aza miandry sitraka aman'olona, makasitraka anao ny olona tsara, tsy makasitraka anao ny olona tsy izay ny olana, fa zao ataovy amin'ny fifaliana ny asanao amin'ny herinandro ty, ataovy amin'ny fitiavana ny asanao amin'ny herinandro ty, dia matoky ny tompo fa mombanao izy. Ivavaka isika tompo ao misondra anao izay noho ny amin'ny soratra masina izay azo relovakina tamin'ny tenin-drazanay manazava aminay fandrandray tokoa izay Jesosy rehefa mijery ny fiainan'ny hafa indrindra ny ratsy fanady izao indray izay malahelo mijery ny fiainanay eto mbola ao anatin'ny fahasahiranana ihany izahay, to mbola ao anatin'ny fahantrana ihany izahay, mijery ny ratsy fanahy kosa eto dia tazanay to miadany, tazanay to manan-javatra izy ireny. So raha tompo fa manafatra anay ianao fa ny tompony farany teny fananana anao izay manao ny sitraponao ny maharitra mandrakizay. To aminao izahay hanao zava-dehibe tsy niendrika ivelany amin'ny fiainana akory, na dia zava-dehibe ary zany fa ny fananana anao aty anatinay, ny fananana ny fahadiovampo, fananana fiadanana, fananana fifaliana zany manjary mahatonga anay ho fanasina sy fahazavana vaovao ny herinandro tompo. Dia manome toky anay ianao fa hitantana, hivimbina, hiantra anay mamakivaky ty herinandro ty, dia omeo anay Jesosy ny herim-panahy afaka hanompo anao amin'ny fifaliana ho tia namana, ho tia mpiara-belona, ho azonao hianteherana amin'ny fotoana rehetra. Dia jereo Jesosy ireo tsy salama, jereo marary, jereo ny mpianatra ao anatin'ny fialan-tsasatra ny ray aman-dreny manomana ny fidiran'ny mpianatra sahady. Da io tompo amin'ity herinandro ity mba ho herinandrom-pahombiazana sy fifaliana iarahanay aminao. Dia aza mahafoina masaraka anay ianao tompo fa ao aminao ihany misy ny fiainana. Ry tompo tsara, aminao Jesosy. Amen.